miakatra eo tongotrao. Tonga eo amin'ny fotoanany sasakely indray tsika zao. Tena fifaliana ry zazakely isany ny mihaona aminareo indray. Hanomboka lesona vaovao tsika amin'ity telo volana fahatelo ity. Fa mialohan'izany aloha efa ao ve ny zazakely rehetra? Efa ao ve ry Aki? Efa ao ve ry Laya? Ry Jordy? Ry Joasy? Ry Andrandraina kely? Efa vonona daholy? Ao ary e! Ndao ary tsika ifampiarahaba aby e! Dia ataotsika ilay hira arabainy anao. Ao aorianan'isa telo ao ary. Isa, roa, telo. Arabainy anao salama ve? Manahoana akory re? Arabainy anao salama ve? Faly mahita ny se. Eny ary, andehitsika ary hivavaka e! Akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy malalo, misaotra anao zahay fa afaka hamerina lesona indray. Ampio zahay mba tsy tomanimany fa mba ho zaza hendry. Misaotra Jesosy io. Amen. Eny ary, lesona voalohany isika zao. Lohateny I Mosesy zaza. Averina hoe I Mosesy zaza. Tsy anjery ianao no fiereko. Averina hoe tsy anjery? Ianao no fiereko. Eny ary e! Andeha ary ho arahantsika ny tantara. Indray andro rakizy teny zazakely anankiray teraka. I Mosesy ange ny anaran'ilay zazakely mafatifaty ange. Te tian'olona rehetra ao an-trano ange izy fa saingy nisy mpanjaka Farao ny anarany masika ratsy fanahy be izy dia hoy izy hoe zao be loatra ny Hebreo fa izay zazakely rehetra teraka dia atsipy any anaty rano. Tsy nanaiky rakizy ny maman'i Mosesy hoe atao an'izany ny zanany fa izay ny didin'ny mpanjaka. Dia io nisy vehivavy anankiray nalainy miaramila ny zanany dia natsipiny tany anaty rano. Dia ireo koa misy miaramila manipy zazakely any anaty rano. Ratsy fanahy ilay miaramila dia nitomany teo amoron-drano ny vehivavy nananjanaka. Fa ity maman'i Mosesy isan'andro karakarainy ao an-trano zazakely. Tezainy ao an-trano isan'andro. Ameny sakafo, ameny nono dia trotrony dia safosafony ao an-trano. Fa rehefa elaela tsy azo nitehirizina tao an-trano i Mosesy dia nahita hevitra izy hoe inona re izany no atao mba hanafenana an'ity zaza ity fa hitomany izao ity zaza ity dia ho tratran'ny miaramila. Eny tokoa rakizy izany ny miaramila nikotokotoka tany an-tokotany. Nafeniny tao ambany fandriana. Nivoaka izy nanontany ahoana ny anareo izay? Inona ny tadiavinareo? Tady an'ilay zazakely izay hozy ny miaramila sady niditra tany an-trano rakizy miaramila. Nataony Jesosy tsy nahita ange ilay miaramila e. Dia nivoaka miaramila. Tsy nahita Mosesy izy. Lasa zareo nandeha. Avitra i Mosesy. Tsy maty i Mosesy fa nitomany izy rakizy nitomany izy tao an-trano. Tena very hevitra izany mamany hoe atao ahoana ary ity zaza ity? Inona re ny atao hoe? Nakeo am-baravarakely izy. Hitako ny hevitra hozy izy mama Mosesy. Hitako ny hevitra zao haka bozaka dia hanamboarako sambo kely dia asiako didy dia alefako any anaty rano. Ataoko ao Mosesy dia alefako any anaty rano.
vavaka izy Jesosy eo arovo ty zazakelyko ty, napetrany tao Mosesy ny zazany, arovo Jesosy eo sady nitomany satria malahelo ange izy de netiny i Mosesy nakeny amoron-drano. Lasa izy rehefa tonga teny amoron-drano izy rakizy de nivavaka izy sady nametraka ny Mosesy tao anaty ilay sambo de hozy Jesosy eo arovy iny zanako iny. Toy izay rakizy ny tantaran'ny Mosesy tamin'ny fahaterahany. Nanana dady izy nanana neny izy nanana zoky izy nikarakara. Ireo no atao hoe ankohonana izay nikarakara any Mosesy. Ianareo koa isika rehetra dia samy nomen'Andriamanitra ankohonana mikarakara antsika. Andao isaorantsika ary Andriamanitra misaotra Andriamanitra satria nomenao ankohonana izahay hikarakara anay. Eny ary sahy indray aloha lesitsika androany votoizantsika amin'ny manaraka indray ny lesona averintsika ny lohateny lesona voalohany i Mosesy zaza tsy anjery ianao no fiereko. Eny ary anderisika hifanao veloma dia amin'ny herindray le hira veloma nataontsika isa roa telo. Veloma veloma amin'ny herindray, veloma veloma amin'ny herindray, veloma tompoko dia endry tsara daholo Miarabantsika tanora zandry indray ary anjarantsika indray zao miaraka midina indray ny lesona voalohany izay natolotra ho antsika indray amin'ity telo volana ity. Telo volana vaovao tokoa no misokatra eo anoloantsika ary lohahevitra vaovao izay mitondra lohateny lehibe manao hoe mitondra antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Izay no mame ny telo volana izay ho arahantsika. Fa amin'ity tamin'iny herinandro iny dia nanana lohateny anankiray isika tao anatin'ny lesona voalohany dia hoe tetiaran'ny fitiavan'Andriamanitra. Dia andeha hiarahantsika mamerina ilay izy dia ho fitiantsika izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Tetiaran'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny toko sy andininy izay nomenantsika natao fitadidy dia haintsika tsara fa ny Genesis toko 7:20 andininy 7:20 izay andeha ho arahantsika. Fa efa nifidy azy aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova, hanao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Izay no naverimberintsika nandritry ny herinandro. Inona raha zavatra izay noraisintsika tao anatin'izany hoe tetiaran'ny fitiavan'Andriamanitra? Haintsika tsara angamba ny tao anatin'ny lesona ny antsoina hoe tetiarana. Ny atao hoe tetiarana dia ny firesahana momba an'ireo razambe. Izany hoe fitanisana ireo razambe teo aloha, iza ny dadan'ny dada, ny dadan'ny dadabe sy ireo teo aloha izany. Dia izay no atao hoe tetiarana. Fa tao amin'ny testameta taloha dia tena zava-dehibe ny antsoina hoe tetiarana sy ny fahafantarana n'ireo razambe. Mety hoe amin'izao fotoana izao mety ohatran'ny hoe tsy dia misy lanjany intsony izany, fa matoa nosoratana tao anatin'ny Baiboly ny firazana natao amin'ny zanak'Israely sy ny eo amin'ny taranaka teo aloha izay talohan'i Jesosy dia misy tanjona lehibe tian'Andriamanitra ho raisinao. Ny fahafantarana an'ireo razambe teo aloha dia manampy antsika ahafantatra ny toetoetra. Mety hoe misy toetra mitohy izany ary tsy ny toetoetra ara-batana na ara-tsaina na ny toy izany no mety hitohy, fa ny eo amin'ny finoana, lafiny eo amin'ny finoana ihany koa dia mety izy fifandimbiasana. Dia izay no zava-dehibe an'ilay izy satria efa fantatr'Andriamanitra manokana fa izy taranaka
izay apetrapetraka mba hahatonga n'ilay mpamonjy izay ho teraka ho antsika hitondra famonjena ho antsika. Anisan'ny zava-dehibe izay. Nandray lesona manokana antsika ny amin'ny Abrahama. Ny fahafantaran'ny Abrahama ireo taranaka ny razambeny teo aloha no nahatonga ny Abrahama nahafantatra ny finoanan'Andriamanitra. Ka na dia niaina tao anatin'ny fiarahamonina ny mpanompo sampy sy tsy mahalala an'Andriamanitra ary i Abrahama, dia nitoetra ho mahatoky tamin'i Jehovah izy noho ny fahafantarany ny finoan'ireo razambeny. Ary nahatonga anazy natsoan'Andriamanitra manokana hiala tamin'izany toerana izany, hitondra ny ankohonany satria nofidian'Andriamanitra manokana izy hitondra ny taranaka izay ho avy ao aoriana ao dia Jesosy Kristy izay hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Andriamanitra dia manana fikasana manokana, manana planina manokana izy ho an'ny taranaka tsirairay. Ho amintsika amin'izao fotoana izao dia mbola manana ny planina manokana ho antsika izy. Araka ny hevitra izay nampitaina tamintsika hoe samy tafiditra ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ankohonantsika avokoa isika tsirairay avy. Aoka ho fantatrao fa matoa ianao mahafantatra ny momba an'Andriamanitra dia drafitr'Andriamanitra izay ho an'ny ankohonanao. Tadidio fa misy iraka izay apetrak'Andriamanitra aminao ao anatin'ny ankohonanao ao. Koa tehirizo ary zarao izany fitahiana izay napetrak'Andriamanitra ho tanterahanao izany. Ny lohahevitra sy ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro izany dia nanampy antsika ahafantatra fa manana drafitra ho an'ny ankohonantsika Andriamanitra. Ary mba hatsapahantsika koa fa ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fianakaviany isika, izany hoe ny fianakaviam-ben'Andriamanitra izany. Dia hanampy antsika hanapa-kevitra sy hiara-misalahy ampitiavana amin'ireo fianakaviantsika mba hahatonga ny famonjena ho tanteraka ao anatin'ny fianakaviantsika. Izay ary ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia mirary soa antsika. Mandraisa fanapahan-kevitra mba ho tonga fitahiana ho an'ny ankohonanao ianao. Mandra-piaona amin'ny manaraka indray. Miarahaba ny tanora mantoanto rehetra indray ireo 13 taona sy 14 taona nahatratra ity fotoana ity. Lohahevitra vaovao isika mandritra ny 3 volana vaovao indray. Ary ny lohahevitra vaovao izay ho resantsika androany dia ny hoe miha-mahery kokoa ao amin'i Jesosy. Miha-mahery kokoa ao amin'i Jesosy. Mila mahery ny tanora mantoanto ary mila mahery ao amin'i Jesosy. Ny tsianjerintsika ny andinina tao tadidiana mandritra ny herinandro dia ny Salamo 5:10, andininy 5 ka hatramin'ny faraka 10. Andeha rahantsika mamerina izany. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka-lehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra ny tadiavako anao, aza vela hiala amin'ny didinao aho. Ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotaoko aminao. Jesosy dia efa nanolotra ny ainy mba ho famonjena antsika tsirairay avy teo amin'ny hazo fijaliana. Nitondra ny otantsika rehetra izy nentiny teo amin'ny hazo fijaliana izany ary noho izany dia afaka mandray ny famonjena isika tsirairay avy. Ny fanapa-kevitra sarotra indrindra izay tsy maintsy raisintsika izany izao dia ny hoe ahoana ny fomba andraisanao ny famonjena. Tsy maintsy manapa-kevitra ny tsirairay na handray ny famonjena na tsy handray, na hanaika ny sorona izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana na tsy hanaika izany. Ka izany fanaikantsika izany sy ny fandavantsika izany dia aseho antsika eo amin'ny fiainantsika sy amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika isanandro isanandro. Rehefa mandray ny famonjena isika dia manaika ny Kristy ho mpamonjy ny tenantsika manokana. Dia hoy ianao hoe ahoana ny fanaovana an'izany? Isanandro isa maraina dia vao mifoha ianao dia izao atao. Atoloran'Andriamanitra ny tenanao. Manao vavavaka dia ekeo Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana ary hitarika anao
mandritra ny tontolo andro. Rehefa manao izany ianao dia izy no ara-dalana aminao mandrakariva ary hanampy ianao amin'ny toe-javatra rehetra lalovanao mandritra ny tontolo andro. Ny famonjen'i Jesosy dia tsy hoe omeny ianao indraindray dia rehefa manao ny tsy mety ianao dia esoriny aminao indray, tsy izany. Fa tianao amin'ny fitiavana lehibe loatra Andriamanitra ary ankohonany ianao rehefa manaiky azy ho mpamonjy azy. Tsy hoe toy ny ao an-trano, raisitsika ohatra ny ao an-trano, tsy hoe rehefa namaky vilia ianao akory dia voaroaka miala ny trano tsy zanaky dada sy neny intsony, na hoe rehefa tara amin'ny fotoana tokony hodiana ianao dia tsy mahazo mody ao an-trano intsony. Tsy izany ny an'Andriamanitra. Fa na manao fahadisoana azy ianao dia tiany foana ianao ary vonona foana izy ny handray ianao ho ao an-trano ho ankohonany indray. Fa ianao no manao safidy. Aoka ianao tsy handao na hiala an'Andriamanitra, fa isan'andro kosa dia hanantona an'Andriamanitra ary raha toa ka lavo ianao dia hiaiky ny fahadisoanao dia hanantona azy indray dia izy vonona handray anao mandrakariva. Tsara loatra ny Andriamantsika ry tanora manontany namako. Inona ary no tokony ataontsika ihany koa eo anatrehan'izany mba hahatonga antsika hiamahery kokoa ao amin'i Jesosy. Ilaintsika ny manahaka ny toetran'i Jesosy. Izy dia nifandray tamin'ny Ray ny mandrakariva. Dia ilaintsika koa ny manatanteraka an'izany isan'andro mba ho fiarovana antsika amin'ny fakapana rehetra izay alefan'ny Satana eo amin'ny fiainantsika. Ilaintsika ny midera an'Andriamanitra. Ilaintsika ny mamboraka ny ao am-pontsika rehetra amin'Andriamanitra. Ilaintsika ny misaotra sy mankasitraka azy ny amin'ny toe-javatra rehetra mandeha ao amin'ny fiainantsika. Ary ilaintsika indrindra ny mianatra ny tenin'Andriamanitra araka ilay andinina atao fitadidy teo hoe atao apoky ny raketako ny teninao mba tsy hamitako aminao. Mba hahatonga anao tsy ho lavo fa mba hahatonga anao handresy sy hahery mandrakariva ao amin'i Jesosy dia mila mandrakitra ao am-po ny tenin'Andriamanitra ianao ary hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra satria izany ihany no fiarovana ho amin'ny lalaka izoranao rehetra. Miezaka mandrakariva Satana mba hanafina anao tsy ho eo anatrehan'Andriamanitra kanefa eo mandrakariva ihany koa ny fanamasina afaka manampy anao ka ninona fahalavonao dia mirena manatona an'Andriamanitra fa tianao izy amin'ny fitiavana lehibe sy tsy azo tonoina. Ny tompony hitany tanora manontany rehetra dia hanao fanandramana ny tanora manontany rehetra eo amin'ny fiainana, hanolo tena isan'andro ho an'i Jesosy dia hanaiky ny fitarihany mandritra ny tontolo andro hifandray amin'ny mandrakariva amin'ny alalan'ny firahana, amin'ny alalan'ny fiderana, amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny mandrakariva. Dia mirary soa ary ho amin'ny fianarana mianatra amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Faly miarabantsika zatovo namana indray tratra nyity sabata ity ary faly miarabantsika rehetra ihany koa izay mihaino ny radiozisy ankehitriny na koa isika izay manaraka amin'ny pejy Facebook. Lohateny anankiray no isotonantsika lesona ao anatin'ny fotoana fohy dia ny famotinana n'ilay lohateny manao hoe eo mandrakariva. Eo mandrakariva. Ao amin'ny Marka 5:17 sy ny 19 no misy ny andininy fototra. Marka 5:17 hatramin'ny 19 dia toy izao ny voalaza. Koa rehefa nahare an' Jesosy izy dia nankeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiany ihany aza no ho voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Zay ny tantara ao amin'ny Marka 5:17. Tantara azo lazaina hoe efa fantatry ny kristianina maro izay mpamaky ny filazantsara na ny baiboly tenin'Andriamanitra. Ilay vehivavy izay narary nandritra ny 12 taona mandeha rà. Aretina tena tsy tsara zany, tena ratsy zany. Teo amin'ny mandrakariva zany aretin' izany. Fa ny zava-dehibe araka ilay lohateny dia io Jesosy io koa dia eo mandrakariva
fa miandry anao izy anantona azy, miandry anao izy mba hanendry azy ampinoana. De fantatsika tsara ny tantara fa nandritra ny elabe no narary ilay vehivavy, ary nandritra ny fotoana efa ela ihany koa no efa teo Jesosy, fa tamin'ity indray maka ity no nanana finoana ilay vehivavy. Tsy nisy nampianatra azy, tsy nisy nanory lalana azy hoe kitio ny akanjony na raiso kely ny lambany, fa izy ihany no nampianatena noho ny finoany. Ary tonga tao an-tsainy ny hoe na dia ny ravin-dambany ihany aza ny voakitiko dia ho sitrana. Ary izay finoany izay no nitadiavany an' Jesosy tao anaty olona tao anaty vahoaka tao. Ary na dia efa kely aza ny heriny dia voakasiny ny akanjon' Jesosy. Ary tamin'izay fotoan'izay dia lazain'ny Baiboly niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny, ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ny olona tsy nisy nahafantatra hoe nisy vehivavy sitrana tao, fa izy ihany. Samy mikasikasika ny akanjony teo daholo ny olona nge, samy mikitikitika ny akanjon' Jesosy teo daholo ny olona, fa ny anazy fikitihana misy finoana. Ary izay finoana ilay vehivavy izay no tiana ihany koa mba ho finoantsika. Fa io Jesosy io dia eo mandrakariva. Raha mino ianao dia izy toe-javatra miova eo amin'ny fiainanao. Na inona, tsy fantatra hoe inona no efa nianjady teo amin'ny fiainanao, tianao mba ho afaka aminao nandritra ny fotoana maro, nandritra ny fotoana ela. Fotoana mety zao raha mino ianao. Raha mino ianao dia afaka anaisotra an'izany koa ny tompo, satria eo mandrakariva izy. Tadio izay lohateny izay fa eo Andriamanitra io dia tsy hoe lavitra na hoe tsy hita, fa eo mandrakariva izy. Ary izay mino sy mampiasa an'izay finoana izay dia mahatsapa fa eo tokoa Jesosy tahaka an'ilay vehivavy. Dia mba ho tahaka an'izay tantara vehivavy izay koa nge tantaram-piainanao, afaka hanana finoana anendry an' Jesosy. Toy izay ny fotoanantsika ary ho amin'ny manaraka indray. Ambifaliana hatrany hatrany ry mpiara-mianatra namana isany no ifankahitantsika indray amin'izao sabata izao. Sabata fifaliana, sabata fitsaharana, ny fahasoavan'ny tompony eo aminao sy ny ankonanao, ary ny fiadanany mba hanjaka ihany koa amin'ny tsirairay avy. Andeha hiaraka hivavaka isika raha hiditra amin'izao fiaraha-mianatra ny lesona sekoly sabata izao. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tomponay ianao. Misaotra indrindra ny amin'ny sabata izay omenao anay mba ahafahany miaona aminao indray, hitsaharanay ary andraisanay ny tombontsoa rehetra izay omenao mandritra n'izany sabata izany. Ankehitriny ary raha andinika ny lesona sekoly sabata izay dia mangataka anao mba hamindra fo, hanala ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotanay, amela tompony elokay ary manadiova anay. Irinay koa ny fanehoana masina mba hitaritalana anay, hanampy anay amin'ny fahatakarana ny teninao, ka dia mba irinay zany mba ho arotsaka ao an-temponinay amin'izao anio izao. Dia mitahy anay ary apetraka ampitananao izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiditra telo volana vaovao isika ankehitriny. Mino fa eny am-pelantananao ny taritarana rehetra fa antsika miara-mianatra, mianatra isan'andro. Raha toa moa ka mbola tsy vonona ny eny am-pelantananao dia azonao atao mbola manaratra an'izany, maka izany any amin'ny imprimerie adventiste na any amin'ireo dépositaire izay akaiky anao indrindra. Androany dia iresakitsika ny amin'ny fampahoriana, ny tontolo-kevitra sy ny fahaterahan'ny Mosesy. Ny bokin'ny Exodosy moa no rahantsika mianatra mandritra izao telo volana izao. Ny andinina tao tadiana dia ny tsy anjery zany dia ny voalaza ny Exodosy toko faharoa ka ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Somary lavalava ihany le izy. Manao hoe ny ary zanak'Israely ny sento noho ny fanompony ka nitaraina, ary niankina tamin'Andriamanitra ny fitaraina noho ny fanompony,
ary Andriamanitra nandro hoe ny fitaraina dia natsiary ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Mahafinaritra zany andiny soratra masina zany zay mampafantatra antsika sahady tem-piandohana fa io Andriamanitsika io dia Andriamanitra zay mijery antsika, mandre miaino ny fitaraina antsika, ary Andriamanitra zay vonona mandrakariva anafaka antsika, mahafantatra antsika izy, mijery antsika izy. Ny bokin'ny Exodosy tem-piandohana dia tsara mampafantatra antsika fa boky anankiray feno fitantarana ry zavatra nampahory, mahita an'ireo hoe voailikilika, ny fanenjehana maro samihafa, ny fampiasana tsy ara-drarina natao sy ireo zay natao tsinotsinona. Miresaka amintsika ihany koa nefa mikasika ny amin'ny fiainantsika andavanandro ny bokin'ny Exodosy, ahitana an'ireo tsy rariny, ireo karazana fitsapana sy fizaham-toetra. Mampafantatra antsika koa ny bokin'ny Exodosy fa ren'Andriamanitra ny fitaraina zay nampahoriana, ary hita ny olana sy ny tolona hatreny, ary voamarika Andriamanitra ny ranomaso zay latsaka, ary dia tonga izy mba hamonjy ny olony. Ry mpiara-midinika namana, item-piandohana dia tiako hitarika anao, mpahery anao fa raisin'Andriamanitra ho andraiky ny manafaka an'ireo zay matoky, zay mifikitra aminy. Fa ny ataontsika fotsiny zao dia hoe mila manaiky ampinoana isika fa tsy mamela antsika ho irery Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, andeha ary hijeritsika ny zavatra androsanga, zavatra telo no resantsika androany. Dia ireo vahoakan'Andriamanitra tao Egypta, zay ny voalohany. Dia resantsika ireo mpampivelona tamin'izany fotoana zany, mba maritsika manokana ireo mpampivelona. Ary ny farany dia ny fahaterahan'ny Mosesy sy ny fiandohan'ny fiainany. Ny voalohany dia ireo vahoakan'Andriamanitra tao Egypta. Fantatsika tsara fa tonga tany Egypta ireto vahoakan'Andriamanitra rehefa nisy mosary tamin'izay fotoana izay, tamin'ny andron'ny Josefa. Nisy mosary tany amin'ny tany Kanana, dia indreto fa tonga ireo vahoakan'Andriamanitra tonga tao Egypta izy ireo. Amin'ny Genesis toko 1:20 no mahitatsika izany tantara izany. Zao no voalaza amin'ny Genesis Genesis toko 1:20 ka ny andininy 1:20 sy ny manaraka. Hoy izy hoe, ary hoy indray Farao tamin'i Josefa, indro efa nanindry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho, dia nesorony fanao ny Farao ny peratra teo amin'ny tanany ka nataony amin'ny tanan'i Josefa. Dia nampitafy ny rongony fotsy madinika izy, ary nasi ny rojo volamena ny voziny, dia nampitengeniny teo anatin'ny kalesiny faharoa izy, ary nivoaka ny antso teo anoloany nanao hoe, mandole, ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Ry mpiara-midinika namana, tsara fandraisana an'reto Hebreo ny mpanjakan'ny Egypta noho ny nataon'i Josefa ho an'ny Egyptiana. Indreto ary reto vahoaka maro fa tonga tany Egypta, ary ny bokin'ny Exodosy, raha vao mendony bokin'ny Exodosy, dia manomboka amin'ny fampatsihivana ny fitahian'Andriamanitra reto vahoakan'Andriamanitra izany. Fantatsika tsara fa raha 70 monja no tonga tany Egypta reto vahoakan'Andriamanitra amin'ny andininy 5 amin'ny Exodosy toko 1, ary nisan'ny olona rehetra nateraky Jakoba dia 70. Fa Josefa efa tany Egypta raha teo 70, fa saingy ny zavatra andrango amin'ny andininy 7 dia hoy izy hoe, ary zanak'Israely niteraka ka nitombo betsaka sy ny amaro, ary ny anahery dia ny anahery indrindra ka henika azy ny tany. Nisy fitahiana lehibe ny vahoakan'Andriamanitra raha toka 70 monja no niditra tany amin'ny tany Egypta. Vokatra ito zavatra izay inona no niseho? Fa maty Josefa, ary indro nisy mpanjaka anankiray tany Egypta amin'ny andininy 9. Zao no voalaza le teny. Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egypta zay tsy nahalala an Josefa. Efa nandeha zany fotoana lava taty aoriana, nisy mpanjaka vaovao zay tsy nafantatra akory an Josefa. Ary mpanjaka io rehefa nahita ny fitombon'ny fahamaron'ny zanak'Israely ary ny anahery noho ny fitahian'Andriamanitra dia natahotra.
inona ny vokany ary nanomboka teo amin'ny tantara io ka nisy mpanjaka nifandimby teo amin'ny Egypta de zavatra nitranga nanjombona ny tantarany zanak'Israely. Nanomboka tamin'izy ireo ny fanandevozana, ny fampahoriana mafy, ny azan-tery-vohitra isan-karazany tamin'izany fotoana zany. Kanefa na de teo aza zany toejary zany fampahoriana izany, de zao ny voalaza amin'ny 112. Nefa araka ny nampahoriany azy, vao maika ny amarony sy ny tombony kosa. Re mpiara-mianatra namana izany, mahafinaritra. Na de ampijaliana aza ny vahoakan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra eo hatrany hatrany, tsy miala amintsika. De zao ny zavatra nitranga, ka de natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina. Feno tahotra amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny Egyptianina. De inona indray nataony? Tonga indray ny mpanjaka manaraka, de nampanimpony ny Egyptiana fatratra ny zanak'Israely, ary nataony nangidy ny fiainana tamin'ny fanimpona mafy, nampitomboana ny fijaliana. Tadiavina ny hevitra ahoana no ahafahana mamongotra an'ireto vahoaka be dehibe reto. Inona ny zavatra natao? Mpanjaka anankiray nahita hevitra taty aoriana indray, 150. Ary ny mpanjaka ny Egypta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo. Ito le fizarana faharoa, idirantsika le mpampivelona na ny sazy-fama moa no afantarantsika azy ankehitriny. Indro ny mpampivelona no menabaiko indray, zao no voalazany. Voalaza moa ny anaran'izy ireo, sifra no anarany anankiray, ary poa no anarany anankiray. Ka de nanao hoe, raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo, ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fa zazalahy de vonoy, fa raha zazavavy kosa de velomy. Zany no baiko mahatsiravina, feno abibina. Raha toa ka zazalahy le teraky ny zanaky ny Hebreo de vonoy, fa ny mahafinaritra reto Hebreo reto. Zao no voalazany amin'ny 117. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona, ka tsy nanao araka izay nolazain'ny mpanjaka ny Egypta taminy, fa no velominy ihany ny zazalahy. Mahafinaritra le mpiara-mianatra namana, fa raha nanoromponenana tao Egypta ireto vahoakan'Andriamanitra reto, de voalaza fa nahita fanambinana sy fiadanana izy ireo. De nampitomboana ny fanandevozana, nampitomboana ny fampahoriana, saingy Andriamanitra de tsy nandaho azy ireo teo anatrehan'ny fahoriana sy ny olana izay natrehan'izy ireo. Ary izay nahatonga ny mpanjaka hitady hevitra manao hoe, andeha ary, reto mpampivelona reto mihitsy no ditavana hevitra, omena baiko fa raha zazalahy naterako Hebreo reo de vonoy. Saingy nafinaritra indreza ny fijoroana mahatoky nataon'ireto mpampivelona. Mila olona mijoro tahaka an'izany zao androtsika zao mpiara-mianatra namana izany. Na de mafy aza ny didy mivoaka, mila mijoro indreza ny fijoroana mahatoky nataon'ireto mpampivelona. Na de kely aza ny fahalalàn'ireto vehivavy reto momba ny amin'ny resaka teolojia momba n'Andriamanitra, dia fantany ny rariny sy ny tsy rariny, ka de zao ny fidy ny rariny izy ireo. Rehefa hitany Farao fa tsy naomby nitetika, de nandidy ny Egyptianina. Izao ndray no voalaza eo amin'ny 12. De nandidy ny vahoakany rehetra Farao, ka nanao hoe, ny zazalahy rehetra teraka de arionely, fa ny zazavavy rehetra kosa no velomy. Jereo anie ny fomba ny zavatra rehetra miara-miasa asoa avokoa. Didy manaraka de zao hoe, zay zazalahy rehetra teraka de vonoy atsipazo eo amin'ny ranony ely. Ina tokoa moa zavatra nitranga tao amin'ny fotoana io, tao amin'ny fotoana io tokoa, naliana ny nahaterahany Mosesy. Teo no teraka Mosesy. Ao amin'ny Ekôdôsy 2 no ahitantsika izao tantara zany, fa teraka Mosesy. Ary de mba natao ihany aloha zay mba hanafenana any Mosesy tamin'izany fotoana zany, amin'ny 7. Ary rehefa tsy azo nafenana intsony izy, de zao no toy ny tantara, de nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara, de napetrany tao amoron'ely, napetrany tao ny zaza ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'ely ny fiara, ary ny anabavy ny janona teny lavitra teny mba hahita izay atao aminy. Raha ny fahitana azy zany de tokony hoe le zaza ariana zany Mosesy, satria zay ny baiko ny mpanjaka. Fa tamin'izay fotoana izay nefa
indro nisy zatra niseho raha nandeha eny amoron-drano handro ny zanaky ny mpanjaka dia nahita zay toy zavatra izay. Indro nahita ny Mosesy, nahita n'ilay zaza teny izao ny voalaza eo amin'ny 9 ary nonosokafany dia hita ny zazakely ary indro fa zazalahy mitomany dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ity. Eo amin'ny 2 dia zao ny voalaza le teny. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy ary rehefa hita fa zaza tsara izy dia nafeny ny 3 volana. Voalaza araka ny tenin'Andriamanitra fa fony hatrany fahazazany dia voalaza fa zaza tsara Mosesy. Tsy hoe atsara tarehy ivelany fotsiny tondro ny fahatsarana io fa maneho mihitsy ny filazana mihitsy ny asan'Andriamanitra zay nandritra ny famoronana tamin'ny herinandro famoronana manao hoe aritan'Andriamanitra zay efa nataony fa indro tsara indrindra izany. Ry mpiara-midinika namana, io zaza tsara io no ho tonga hitarika ny vahoaka ny Hebreo hiala amin'ny fanandevozana. Io no noforonon'Andriamanitra, io no nomanin'Andriamanitra tanteraka ny drafim-pamonjena. Izy tokoa moa no nanam-po ny hoava zany zazakely zany kanefa dia tamin'ny alalany no nanatanteran'Andriamanitra ny drafitra ny famonjena. Ary dia indro ny zanaka mpanjaka fa nanangana azy. Zao no voalaza eo amin'ny 9 ary hoy ny zanaky ny mpanjaka ny Farao, zanaky ny vavy ny Farao, andehary dia lasa raha zazavavy ka naka ny renin'ny zaza. Ary hoy ny zanaka vavy ny Farao taminy, ento ity zaza ity ka ty izao ho ahy fa izao andoha ny karamany. Ry mpiara-mianatra namany, manana drafitra hitondrana ny fiainana tsirairay avy Andriamanitra. Ary voalaza fa nandritra ny 12 taona dia nahazo ny fitaizana tsara indrindra avy amin'ny reniny i Mosesy. Ary rehefa tapitra izay dia naterina nentina teo amin'ny zanaka vavan'ny Farao Mosesy. Zao ny voalaza eo amin'ny 10. Ary rehefa lehibe ny zaza dia nentina teo amin'ny zanaka vavan'ny Farao izy ka tonga zanany ary ny anarana nataony hoe Mosesy fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Tena tanjona zany dia zao, tiany zanaka vavan'ny Farao ho tonga Farao i Mosesy ka nompoe azy tamin'ny fanabeazana Egyptianina, hanomana azy ho tonga Farao ny Egyptianina taty aoriana. Saingy fantatsika tsara nefa teo amin'ny tantara fa tsisy ny ilana azy ny akamaroany zany fanabeazana zany raha ny marina. Ary ny fanohitra tamin'izay zava-dehibe indrindra aza dia ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia ny fanabeazana ny raisy Mosesy teo amin'ny 12 taonany no fiainany niaina tamin'izay fotoana izay. Indro ary efa lehibe Mosesy ankehitriny. Tamin'ny andro anankiray rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nakany amin'ny rahalahiny izy ka nijery ny fanampony mafy ary nahita lehilahy Egyptianina zay nanovokovoka ny anankiray tamin'ny Hebreo rahalahiny taitra. Nahita zany toe zavatra zany Mosesy nalahelo. Tonga tao an-tsainy, inona no ataony? Ilefitra ny fakapanahany Egypta sy ny fahafinaretany lapa ve? Sa iombom-pahoriana amin'irety vahoakan'Andriamanitra? Tsy ela ary dia nanery azy andray fanapa-kevitra ny zavatra mitranga. Inona ny zavatra ny fanapa-kevitra ndraisin'i Mosesy? Zao ny voalaza amin'ny 12 dia nierikerika izy. Ka no nita fa tsy nisy olona dia novonoany ilay Egyptianina ary nasitry ny tao amin'ny fasika ny faty. Ry mpiara-mianatra namana, tao anaty programan'Andriamanitra ve? Tao anaty drafitr'Andriamanitra ve ny namonoany Mosesy an'ilay Egyptianina? Tsia. Fantatry Mosesy tsara ilay didy manao hoe aza mamono olona. Fa zao anefa ny zavatra mitranga. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra. Inona ny zavatra mitranga? Tsy ela koa taorian'izay ao amin'ny Exodosy 2:10 dia voalaza fa rehefa reny Farao zany zavatra izany, inona ilay zavatra izany? Ilay famonoana Egyptiana nataony Mosesy dia nitady hamono amin'ny Mosesy izy. Zany hoe namoaka didy hampamonoana any Mosesy. Fa Mosesy kosa nandositra ny tavan'ny Farao ka nonona tany amin'ny tany Midianina
ary mipetraka teo amin'ny ilan'ny fahatsakana izy. Ry mpiara-mianatra namana, tsy nisy safidy intsony teo amin'ny Mosesy fa tsy maintsy nandositra izy, satria fantany tsara fa raha mbola nijanona tao izy de tsy maintsy maty. Azo antoka ihany koa nefa fa tsy azony Mosesy an-tsaina inona ny hoaviny, anahoana ny hoaviny, fa nome tamin'izao nandositra izy. Ry mpiara-mianatra namana, voalaza an-tantara fa mbola niaina 20 taona Mosesy. Azo zaraina 3 ny fiainany voalohany, dia ny 40 taona voalohany niainany tao am-dapan'ny mpanjaka tao Egypta. Ny 40 taona faharoa dia le niainany tao amin'ny faritra Midianina, tao amin'ny jetro rafoza zany, satria fantatsika tsara fa tany am-pandosiran-tany izy tsy tava verina intsony, ary tany am-pandosiran-tany no nahazo ny vady, ary dia nonona tany izy nandritra ny 40 taona faharoa. Tany izy nandaliny ny fiainany, inona moa nataony ihany hitantsika manaraka zay fomba nataony tany. Fa ny 40 taona farany kosa no nandrafetana ny apahany lehibe teo amin'ny boky 5 zay nosoratany, ary teo amin'ny tontolo io no 40 taona farany io no nanomanan'Andriamanitra azy hitarika ireto vahoakan'Andriamanitra hivoaka avy tamin'ny tanina fanandevozana. Ry mpiara-mianatra namana, Andriamanitra no mifehy ny toe-javatra rehetra. Ny zavatra azo antoka, Andriamanitra mahalala tsara, ka na atao hoe eo aza ny drafitra Satana entina nampotehana ny voakan'Andriamanitra, Andriamanitra kosa mampiasa olona mahatoky mandrakariva mba tsy hatanteraka zany drafitra Satana zany. Nampiasa mpampivelona Andriamanitra, mpampivelona mahatoky, mampiasa any Mosesy Andriamanitra, na dia tsy tanteraka aza. Ry mpiara-mianatra namana, zay ny dinika ny fanaovantsika androany. Ny zavatra mampahery tiako ilazana amintsika dia zao hoe azo resena amin'ny lalan'ny fahasoavan'Andriamanitra ny zava-tsarotra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary zany no vaovao mafaly, ary fahasoavana io no fanantenantsika. Andriamanitra tsy mamela antsika ilomano rery iaina rery anatin'ny fahoriana, manampy antsika izy ary vonina ny hanafaka anao izy. Tantana ny fiainantsika ray androany tontolo ny sabata Andriamanitra, ka ny fitahiana zay efa nomaniny ho amin'ny sabata dia omeny ho anao, fa ny anjarako sy ny anjaranao dia andeha hijoro ho mahatoky mandrakariva isika. Hivavaka isika ankehitriny. Ray malala any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay, ka nafahana indray nandinika namerina namintina ny leson'ny sekoly sabata androany. Renay ireny tantara ireny, kanefa dia nampahery anay fa mijery mandrakariva ianao, mahafantatra ianao, ary vonina ny andray an-tanana hamany olana zay hatrehanay. Ampio zahay mba ho mahatoky, hijoro mahatoky tahaka ireo mpampivelona tamin'izany fotoana izany, ka atahotra ezaka, atahotra anao anome voninahitra ny naranao. Dia mitahi ny mpiara-mianatra rehetra, ny vavaka tonoana sy angatana amin'ara Jesosy rery any. Amen. Mianatra eo an-tongotrao